pour ça Jésus il a dit une fois dans la parole de Dieu, préparez-vous parce qu'un temps que vous ne connaissez pas, votre maître retournera. Zany matsy no nanambarany Jesosy indray mandeha hoe miomany ianareo fa amin'ny fotoana izay tsy fantatrareo dia ho avy ny tomponareo. Et il faut un temps que vous ne savez pas, il viendra comme les voleurs qu'ils viennent dans la nuit sans préavis. Ho avy tahaka amin'ny fiavy mpangalatra ny andron'ny tomponareo dia amin'ny fotoana izay tsy fantatrareo. Il faut examiner notre préparation et être sûr de notre préparation. Aoka ary tompoko samy indinika izany fiomanana zany Il y zao. a un point très important dans les paraboles des 10 vierges. Voyez les 5 fous, ils croyaient qu'ils étaient prêts, mais en réalité ils n'étaient pas prêts et ils n'ont pas rentré et les portes sont fermées une fois pour l'éternité. Misy zavatra tokony ho maritika tsara eto amin'ity fanoarana ity, ny amin'ity fahavonona ity, zay hitantsika andreo 10 zay ny hevitra ny tena mba vonona ihany koa kanjony ny tonga tokoa tsy vonona akory izy ary rehefa nikatona ny varavarana dia tsy misokatra intsony mandrakizay. Si vous étudiez la situation spirituelle des gens, il y a des gens qui sont vraiment dans le vrai chemin et qui sont sûrs 500% ils sont prêts et ils rentreront dans le mariage. Raha mba dininao ny lalana alehan'ny olona dia reo zay olona nahita ny lalana marina ka mahazo antoka ny amin'ny famondena azy 10 isanjato no azahoany zany dia ho azo antoka fo tafiditra Il izy. y a des autres qu'on croit qu'on est prêts et on est préparé. En réalité, ils ne sont pas vraiment prêts et ils ne sont pas rentrés. Ce sont les 5 vierges fous. Fa misy sasany kosa zay mihevitra ao amin'ny fahalalany sy ny eritreretiny hoe mba nisany vonona ihany izay kanjo tsy vonona velively izy fa ao anatin'ny kilasin'ilay virgine 10 Et médailles. la 3e classe, les autres qui ne connaissent pas même qu'ils sont sauvés et ils ne connaissent rien, point de vue du salut, comme vous savez beaucoup, ça se trouve, les chrétiens nominales partout autour de vous. Ary ilay kilasy fahatelo kosa dia ilay olona hoe anarany fotony maha-kristianina azy ary ataony ara-pombo zany ary hitanao be dia be manodidina anao re karazan'olona Demandez-les ireny. des questions, est-ce que vous êtes prêtes? Mba antanio kely azy ange ny teny fanontaniana hoe Est-ce que vous vonona êtes ve anao? sauvés? Movovonjy ve anao? Il dit non, on ne sait pas. Dia anambara aminao izy hoe tsy fantatry zany. Ça, c'est la 3e catégorie. Ireny ilay kilasy fahatelo. La 2e, des autres qu'on croit qu'on est religieux et on croit qu'on est dans le vrai chemin, mais en réalité, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas de l'huile. Reo faharoa kosa dia ilay milaza ny tenany hoe vonona dia vonona izay anananay zao sy zao ka tsy fantany fa tsy manana ilay solika akory izy. Et l'autre catégorie, la première, qu'ils sont vraiment prêts, ils connaissent vraiment le chemin, ils sont vraiment babondis, ils connaissent 500% et on a l'huile de 500 Alléluia. Ary ilay karazany voalohany dia ilay olona mahazo antoka ny amin'ny tenany mihitsy ny amin'ny famondena ka 10 isanjato no ahatsiarovany zany ireny